andriamatoa Ramanatsoa Benjamina zay samy nanasongadina ny amin'izay fiaraha-mitady vahaolana amin'ny samy malagasy izay. Ny roso ny fanaovan-tsony avy eo ary dia tsy nisalasala ireo mpanao politika marobe nametraka ny soniany ny fanaraka amin'izany fivoahana amin'ny krizy izany. Hitantsika amin'ny sary eto ohatra andriamatoa Marania Risy, teo ihany koa andriamatoa Monibo Patrika, teo ihany koa andriamatoa Pierre Tsiranana, santionany amin'ny rahantsika amin'ny fampalalam-baovao an-tsary izany amin'izao ariva izao. Tsara manamarika fifanarahantsika amin'ny vantana tito amin'ny TVM raha teo izy ity. Io ihany koa andriamatoa Rarinay Vandrinatoandro avy amin'ny tim rahantsika ny tsangan-javatra teny Ivato. Ary dia namarina ny fifanaovan-tsony teny Ivato amin'io arivo io ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina mikasika an'izany fifanaovan-tsony ivoahana amin'ny krizy eto Madagasikara izany. Mbola hoarahantsika ihany moa rehefa tonga namana Jean Mirambelson ny antsikorian'izay rehetra izay zay fifanaovan-tsony na accord politique zay vita soamantsara teny amin'ny centre de conférence international Ivato izay fa nanana ny lahateny ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita taoriny zany fifanaovan-tsony izany. Andeha hoarahantsika manontolo izay lahateny andriamatoa Andry Nirina Rajoelina filohan'ny fahefana avy ny tetezamita izay. Tsy akanavaka toko klasy toko vavy andro tsy manataro andro manatantara andro manandanja eo amin'ny fiainan'ny firenena ny andro anio zoma 13 Aogositra fotsy roa arivo. Andro manandanja satria rehefa resy lahatra ny olo-pirenena rehetra tsy akanavaka fa tsy misy ary tsy mila hoentina ny velon'ny intsony ny olona ny firenena malagasy ary ny malagasy samy malagasy ihany no tokony ahita vahaolana amin'ny hoaviny ity firenena malalatsika ity. Rehefa natsapa-tena aritsika dia nandray andraikitra ny tsirairay avy ary ny tenako manokana dia ny antso ireo ray aman-dreniny zoro sy ireo olombe ary eto dia midera sy misaotra an'izy ireo amin'ny fahenona sy ny fitiavan-tanindrazana izay naseho an'izy ireo. Antso ihany koa ny tenako an'ireo fiarahamonim-pirenena ary dia ny antso anareo antoko politika sy fikambanana politika mba ho tokotelo mahasa mahandro hitady izany vahaolana ho an'ny malagasy ary ho an'ny malagasy samy malagasy izany. Mikasika ny raharaha politika dia notanterahantsika teo, notanterahantsika androany, notanterahantsika anio ny lanonana fanaovan-tsony ny fifanarahana ara-politika amin'ny fitondrana tetezamita sy ny antoko politika. Herinandro lasa tokoa mantsy izay no nionatsika teny amin'ny lapan'ny avoloha araky ny fangatahanareo mpitiambana ao amin'ny sehatra ifanakalozany ny mpanao politika. Notoloranareo anay tamin'izany ny volavolam-pifanarahana ara-politika izay ianareo ihany no nanomana izany fifanarahana izany. Nambaranay tamin'ny famaranana izay fivoriana nataontsika fa ilaina ary tokony rafetana aingana dia aingana izany fifanarahana izany ary tokony amin'ny alarobia faha 1 ny volana Aogositra ny fandiniana sy ny fandrafetana fifanarahana raikitra amin'ny fitondrana ny tetezamita sy ny sehatra fianakalozan'ny mpanao politika ary ny antoko politika hafa ivelan'io dia nasaina hampanajana ihany koa mba tsy siny ny fanavakavahana sy ny fanikiliana ary dia betsaka ny namariny antso. Misaotra an'Andriamanitra isika androany fa vita soamantsara ny alarobia lasa teo
ny fifanakaloza-kevitra sy ny fampiarahana sy ny fifanarahana mikasika izany fifanarahana ara-politika izany. Telo andro katrika ianareo no niady hevitra. Ny zavatra tena nahafaly dia ay ve ny malagasy samy malagasy afaka mifampiresaka, afaka mifandamina, tsy mila vahiny ho mpanelanelana. Ary androany dia mba misy afatra kely tiako apetraka amintsika tsirairay avy, satria raha misy tokoa ny faniriko tena latsaka ao am-po dia engany tsy sintsony ho an'ny taranaka faramandimby izany Maputo, izany Addis Abeba na izany Pretoria izany. Fantatro fa mafy dia mafy ny ady hevitra, nafana ny fifanazavana, kanefa ny fanatina ihany ny hevitra satria nisy ny fifandeferana. Tokolasy sy tokovavy efa dodina amin'ny fananganana na Repoblika faha-efatra sy ny firsony amin'ny fifidianana ny malagasy rehetra, ary mizotra any amin'izany lalan'izany isika ankehitriny amin'ny alalan'ity fifanarahana nosy niavintsika androany ity. Misy tepoka maromaro anefany no tiako hotsoahana ary sitomana ny sain'ny vahoaka malagasy na ny olom-pirenena sy ankanavaka ao anatin'izany fifanarahana izany. Mifanaraka ny be sy ny maro, ny tokony anaovana ny fiaonam-be-pirenena izay ho tanterahana amin'ny fahatelopolo ny volana aogositra ho avy izao, araky ny nofaritany ray aman-dreniny zoro sy ny fiarahamonim-pirenena. Ny fitsapakevim-bahoaka dia ho atao ary tsy maintsy ho tanterahana ny fahafito ambin'ny folo ny volana novambra folo sy roa arivo. Ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka dia ho tanterahana ny faha-enina ambin'ny folo ny volana marsa raiky ambin'ny folo sy roa arivo. Ary ny fifidianana izay ho filohan'ny Repoblika faha-efatra dia ho tanterahana ny 4 Mey raiky ambin'ny folo sy roa arivo. Miara-manaiky isika ary miaraka mifanaiky ihany koa fa ny fifidianana ihany no any lalatokana tsy azo itovirana amana tanteraka ny crise politika lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Izany no antony namaritatsika miaraka ny tetso andro anaovana izany fifidianana izany. Nanao sosokevitra aho mba atao farak' izay aingana ny fifidianana, kanefa rehefa natao ny fifanakaloza-kevitra, ny fandiniana ara-teknika dia ireo no daty tapaky ny be sy ny maro. Tsy misy intsony zany izao ny afaka ilaza na afaka iteny fa fanapaha-kevitra olo-tokana, satria ireo rehetra andray anjara amin'ny fifidianana ifanesy no ny ara-nanapaka an'ireo tetiandro rehetra ireo. Faro, ireo antoko rehetra nanana kandidata amin'ny fifidianana ny filohan'ny Repoblika farany teo no anisany nanao soni izao fifanarahana izao. Tao ny PSDUN nanolotra ny Andriamatoa Laneric Jean, ny MTS nanolotra ny Andriamatoa Roland Ratsiraka, ny leader Fanilo Tarian-Dokolay Erzora Zafimaleo, ny Avy nanolotra n'Andriamatoa Ratsiraonana Norbert, ny AKFM Mafanavozana nanolotra n'Andriamatoa Asin'Andriamanjatra, ny fihavanantsika nanolotra n'Andriamatoa Rajakoba Daniel, ny Tambatra nanolotra n'Andriamatoa Petra Kotoniainy, ary ny Madagasikara antsika